Amirapiratra ny azavana ato amin'ny fokotany ny Tsaramandroso Ambany Atsoatsy satria dia andronjiro miisa 520 no indray irehitra no ny fahazahoana ny reto takamoa vaovao ireto no ny ezaka nataony teto anivon'ny fokotany ny Tsaramandroso Ambany ihany no nahafahana nahazo an'izao fitaovana izao. Makasika ny ampola moa zany fokotany moa zany nividy azo ary tena rary sy mihitsiny ary mendrika tokoa raha ohatra ka asina zay éclairage public zay any amin'ny photo zay tsy mirehitra mba isorona ny zareo manao asa ratsy dia satria fa be dia be moa zany amin'ny photo-ny ato tsy mirehitra dia nanapa-kevitra moa zay eto anivon'ny fokotany hoe andao raha hividy ampola ho apetraka dia tokoa misy fahasaotrany jirama koa moa zany ny tenako fa nampiatso ny zareo fa ho avy zany zareo androany araka ny teny hoe tampo ametaka ny ampola io ka makasitraka koa zany jirama amin'izay fiarahamiasa zay. Manampy amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny fahazavana atao anatin'ny fokotany rehefa andro alina hoy ny lehibe ny fokotany ny Tsaramandroso Ambany raha tsara Maurice. Ny vahoaka eto an-toerana tsy manao tatitra amin'ny lehibe ny fokotany akory raha misy ny tsy fandriam-pahalemana amin'seho ho iatrany ny fanazavana. Ny tsy fandriam-pahalemana zay koa aloha hatreto mbola tsy misy tatitra aloha nataon'ireo vahoaka mahakasika ny vakitrano mbola tsy voarina teny fokotany fa raha am'izao zany jerena mba milamindamina ihany zany aloha ny ponina atao anivon'ny fokotany Tsaramandroso Ambany raha mikasika ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy andrasana ela intsony ny fametahana ireto takamoa ireto amin'ny andron-jiro. Azava noho izany ny ato amin'ny fokotany ny Tsaramandroso Ambany. Tafiditra ho isan'ny fampandrosoana ny fokotany izao zava-misy izao. Ho avy indray ny ketrika manaraka hoy ny lehibe ny fokotany ny Tsaramandroso Ambany raha tsara Maurice.